raha mba mety ry havana andehantsika nantona ty alohaloha dia mba fenifeniny aty azafady indrindra tompoko. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho ampitomboana ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Herinandro sambatra izay irahana amin'ny sampana fifoazana. Kristy Tompo mpamonjy, iainantsika ny lohahevitra hoe ny fahatanterahany fikasan'Andriamanitra. Andeha hosokafana ry havana ny baibolitsika. Salamo fa 2:10. Salamo fa 2:10. Ny salamo fa 2:10 ho vakitsika mifandimby izany salamo izany. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: tsara ny ideran'i Jehovah sy ny ankalaza ny anaranao ry avindrindro. Amin'ny valitorofolo sy amin'ny feondokanga. Jehovah ô, akory ny alehiben'ny asanao, lalina indrindra ny fisainanao. Raha mitsiry tahaka ny ahitra ny ratsy fanahy ary mamono ny mpanao ratsy rehetra, dia izany no fandringanana azy mandrakizay. Fa indreo ny fahavalonao Jehovah ô, fa indreo ringana ny fahavalonao, miaka ny mpanao ratsy rehetra. Ary faly ny masoko mahita amin'ny fahavaloko, ary finaritra ny sofiko mandre amin'ny ratsy fanahy, izay efa mitsangana mely ahy. Efa nambolena tao an-tranon'i Jehovah izy, ka maniry eo an-kianjan'Andriamanitsika. Fa hanambara fa mahitsy Jehovah vatolamboko izay tsy misy tsiny. Amen. Ataontsika ny hira fahavalo amby enimpolo ny andininy voalohany. Hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra Ray Zanaka Fanahy Masina, izany ny rampolo loatra avy aty anatinay. Entinay midera mankalaza mamevonahitra anao. Misaotra indrindra satria dia na eo ara ny fikasanay. Raha tsy ianao mihitsy Tompo ny nanaiky, ny tananao tamin'ny tanakavananay ka tonga eto amin'izao tranonao masina izao, dia tsy tanteraka izany. Misaotra indrindra satria dia mba afaka mankalaza izao herinandro sambatra izao izahay, amin'ny fiandrandranay ny fahatongavanao Jesosy Kristy. Misaotra indrindra amin'izany tombo nandro-pahavelomana menao izany,
entinay mitera mankalaza mame voninahitra anao satria Andriamanitra tsara loatra ianao sady mpanao ny tsara. Misaotra ihany koa satria dia afaka ihany koa izay andre ny teninao eto ankalaza izany andro atongavanao izany ka zay rehetrarehetra ataonay Tompo dia hoeniko ny voninahitra ao, ny fanainao masina no ao aminay tsirairay avy, ahafahanay mifantoka anananay fifaliana amin'izao andro lehibe amin'ny fiainanay izao. Na izany aza nefa Tompo dia mangataka fifonana aminao zahay. Hitanao mianjanja eo anatrehanao tsy fahatanteranay tsirairay avy. Mamindra fo aminay, mamelany elokay, maloto saina izahay. Ny zavatra jeren'ny masonay tsy zavatra tsy tokony ho fijery. Ny enon'ny sofinay mamenatra eo anatrehanao. Ny tenen'ny vavanay, Tompo, diovy izahay. Diovy izay mba ho afa-keliko sasao izay mba ho afa-pahotana amin'ilay rahasoa nalatsakao. Dia matoky sy mino izay, fa Andriamanitra tsy mitahiry fahatezerana ianao, fa mamindra fo aminay tsirairay avy. Ka izany famindraponao izany no aminay ka fahanay midera mankalaza mame voninahitra ny anaranao eto amin'izao tranonao masina izao. Dia atolotra ianao Jesosy Kristy izany vavaka izany, ary atambatra amin'ilay vavaka tsara indrindra manao hoe masina ny anarana atao any ny sitraponao ety tahaka ny an-danitra minay noho ny anina sazy ao anay ary mamelany elokay tahaka namelana izay meloko taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fahakam-panahy manafahanay miratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa ny finoana riavana ny teny famelan-keloka omeny Tompo atsika ho mariky ny famindrapony sy ny fitiavany atsika. Hoy ny Tompo, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no naparetako famindrapo ho anao. Makanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsarana. Aza matahotra mino fotsiny ihany. Amen. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Alleluia. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Petraka isika ravana. Melohan'ny hitsanganan'ireo mpanompon'Andriamanitra amaky ny soratra masina sy hivavaka, dia andeha iraintsika ny hira faraka amin'ny 70 ny andininy voalohany. Isika riavana iaraka maky sy ihany teny soratra masina. Teny izay hovakiana dia izay hita ao amin'ny bokin'i Isaia. Isaia 1:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Isaia 1:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia izao amaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary isolofo mitsimika eo amin'ny fototry Jese, ary sy mitrebona avy eo amin'ny fakany, ary ny fanahy Jehovah hitoetra ao aminy
dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsainy, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an' Jehova. Ary ho antran-kasitrahana aminy ny fahatahorana an' Jehova, ka tsy tsara araka ny tamasony izy na ampiaiky araka ny reniny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo ary omeny rary ny mimpandevitra amin'ny tany. Amelony tany amin'ny tsorakazony vavany izy, ary ny fofonain'ny molony no amin'nony ratsy fanahy. Fahamarinana no ho fisikinany, ary fanahy mahatoky no ho fehi-kibony. Ary ny ambodi hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny omby kely mifa iray toerana, ary ny zazakely no irokazy. Ary ny omby vavy sy ny bera hiara-komana, ny zanany hiara-mandry, ary ny liona hihina milolo tahaka ny omby. Ny zaza minono ilalao amin'ny lavaky ny vipera, ary ny zaza mitsahanono aninjitra ny tanany eo amin'ny lavaky ny menarana. Ary tsy handratra na hanimba eran'ny tendrombohitra masina izy, fa ny tany hoenika ny fahalalana an' Jehova, tahaka ny anaronany rano no famban'ny ranomasina, fanamban'ny ranomasina. Ary amin'izany andro izany nisy lofon'ny Jese izay hitsangana ho faneva amin'ny firenena, dia izy no tadiavin'ny jentilisa, ary ny fitoerany no dia ho voninahitra. Mbola itony vakiteny. Mbola ho toizantsika ny famakiana ny teny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny Apokalipsy. Apokalipsy 12, ny 17 ka hatramin'ny 17. Apokalipsy 12, ny 17 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa hitan'ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy, dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy. Ary ilay vehivavy nomena ny elatra roa ny voromahery lehibe anodina no any anevitra, ho any amin'ny fitoerany, izay hitaizana azy fetrandro iray sy fetrandro roa, ary antsasaky ny fetrandro, mba tsy ho hitan'ilay mena rano izy. Ary ilay mena rano namoaka rano tamin'ny vavany toy ny rika, anaraka andra-vehivavy mba hindaosy ny rika izy. Nefa ny tany namonjy andra-vehivavy, fa ny vava ny tany, ka nitelan'ny rika izay navoaky ny dragona tamin'ny vavany. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona, ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Mbola itony vakiteny. Ho faranantsika ny famakiana ny teny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Matio. Matio 2, ny 19 ka hatramin'ny 17. Matio 2, ny 19 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia vakiana eo am-pitsanganana. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary noho ny efa fantatra Herôda fa voafitaky ny maga izy, dia tezitra indrindra izy, ka naniraka namono ny zazalahy rehetra hatramin'ny 2 taona no midina, izay tao Betlehema sy tamin'ny manodidina rehetra, araka ny andro izay no fotoran'ny fatratra tamin'ny magy. Dia tanteraka izay nampilazaina an'i Jeremia mpaminany hoe: nisy feo reto ao rama, dia fidradradradrana sy fitomaniana fatratra, Rahely nitomany ny zanany, ary tsy azo nampiononony izy satria lany ritra ireny. Ary rehefa maty Herôda, indro nisy anjelon'ny Tompony niseho tamin'i Josefa tany Egipta tamin'ny nofo, ka nanao hoe: mifoha azy ianao ka ento ny zazakely sy ny reniny, dia mankanesa any amin'ny tanin'i Israely. Fa efa maty izay nitady ny ain'ny zazakely, dia nifoha izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny, dia tonga tany amin'ny tanin'i Israely. Fa rehefa reny fa Arkelaosy no nanjaka tany Jodia nandimby an'i Herôda rainy, dia natahotra ankany izy. Ary rehefa notoron'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy, dia lasa nankany amin'ny tany Galili. Ary noho ny tonga tany izy, dia noho natao amin'ny tanàna atao hoe Nazareta, mba hatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe atao hoe Nazarena izy. Amen. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hivavaka isika.
Tompo tonga ankehitriny ny fotoana hitenenanao aminay, koa mitenena araka ny fombanao fa mihaino ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Hitsenantsika ny afatr'Andriamanitra dia andeha ataontsika ny hira faraka amin'ny 70 ihany ny andinin'ny faharoa. Mbola ho ampitombona aminareo hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Amin'ny fifaliana no iarahantsika misaotra an'Andriamanitra hatrarantsika izao andro fahaefatra ny amin'ny herinandro sambatra izao, iarahana amin'ny sampana fifoazana ary mpanjinantsika ny loha hevitra manao hoe Kristy tompo mpamonjy fahataterahan'ny fikasan'Andriamanitra. Ny Isaia 40:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10 no andraisantsika ny afatr'Andriamanitra amin'ity anio ity. Ary ahitantsika ao anatin'izany ilay maneho, ilay Mesisy, ilay toetry ny fanjakany. Fa inona tokoa moa ilay fikasan'Andriamanitra ho antsika vahoakany ao anatin'izany. Ao anatin'ity tean'Andriamanitra ity no ahitantsika izany fikasan'Andriamanitra tanteraka eo amin'ny fiainantsika izany. Fa raha ambarantsika hoe izany fikasan'Andriamanitra izany voalohany indrindra dia famonjena ny olona rehetra. Izany no fikasan'Andriamanitra, izany no tanjon'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra dia ny famonjena ho an'ny olona rehetra. Ka ny fahatanterahana izany famonjen'Andriamanitra izany no ambara atao anatin'ity tenin'Andriamanitra izay ambara anjarantsika amin'ity anio ity izany. Ary dia hitantsika miariary eto fa Jesosy Kristy ilay Mesy, ilay mpitondra mahatoky no tendren'Andriamanitra no fahatanterahana izany fikasan'Andriamanitra izany. Mesy Jesosy Kristy ilay mitondra fiainana, mitondra fanafahana, mitondra fanavotana, izany no ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao. Ary izy ilay mpitondra izay feno ny fanahin'Andriamanitra nataony ho fahatanterahana izany fikasan'Andriamanitra izany. Andeha ary ho jerentsika hoe manahoana izany mpitondra mendrika no tendren'Andriamanitra hatanteraka ny fikasany izany dia Jesosy Kristy. Hitantsika eo amin'ny andininy voalohany eo fa ambarany hoe ary isy solofo mitsimoka ao amin'ny fototry Jesy ary sy mitrebona avy eo amin'ny fakany. Hitantsika ao anatin'izany voalohany indrindra ny mpitondra mendrika izay no tendren'Andriamanitra dia tsara fototra voalohany indrindra. Tsara fototra ny mpitondra mendrika izay tendren'Andriamanitra mba hatanteraka ny fikasany. Mazava tsara ny ilazany azy eo amin'ny andininy voalohany efa nivakiantsika teo dia ilay Mesy voafidin'Andriamanitra hitondra ny vahoakany, hitondra famonjena, hitondra fanafahana ho an'ny vahoakany dia taranaka avy amin'ny Jesy. Zay zany ilay fototra nambarantsika teo, taranaka avy amin'ny Jesy. Ka rehefa miresaka isika hoe fototry Jesy dia tsy azo elana izy Davida. Tsy azo elana Davida. Davida ilay mpanjaka tena niavaka tamin'ny fitondrana ny firenena. Ary rehefa mijery isika amin'ny
testamenta taloha any dia norefesina tamin'ny fomba fitondran'ny Davida avokoa ny fomba fitondran'ireo mpanjaka tao arinany. Norefesina iny zany ny référence raha zany ilazana azy hoe na nitondra izy, endry izy, na vita izy. Ny fanjakan'ny Davida sy ny fitondran'ny Davida avokoa zany no nandrefesana izany rehetra izany. Dia ohatra raisitsika amin'izany zao izy Solomona nizotra araka ny dian'ny Davida rainy izy araka ny voalaza ao amin'ny mpanjaka voalohany 7 ny andininy 7. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, rehefa mijery ny soratra masina isika ka mandinika izany dia hitantsika fa tena niavaka ireo mpanjaka avy amin'ny taranaka Davida, olona miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, olona nakatoa an'Andriamanitra. Ka izay no ilazantsika hoe ilay mpitondra izay mendrika nofidian'Andriamanitra atanteraka ny fikasany dia olona mpitondra manino izy teo tsara fototra, satria dia tena nakatoa an'Andriamanitra izany taranaka Davida izany, olona tena nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hitantsika ao anatin'izany fa Jesosy Kristy koa no ilay zanaka Davida. Hitantsika ao anatin'izany Jesosy Kristy ilay taranaka Davida nomen'Andriamanitra ho mpamonjy atsika. Izany ilay fahataterahan'ny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny famonjenantsika dia Jesosy Kristy ilay nirany ho atsika. Ary hitantsika fa tena niavaka ny fiainany, ary dia tena hita fa taranaka Davida ilay nanana fikasana. Ninona moa Davida? Hanao ny tranon'Andriamanitra. Nanana fikasana ny hanao ny tranon'Andriamanitra rehefa mijery ny tantara isika. Dia taranaka izany Davida izany Jesosy Kristy ilay tonga ho fahataterahan'ny fikasan'Andriamanitra. Ary hitantsika eo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy azy ao amin'ny Luka 2 fa naninona Jesosy Kristy? Tena tia ny tranon'Andriamanitra. Ka dia tao izy tavela tao namaky ny tenin'Andriamanitra, tia ny tenin'Andriamanitra izy ao anatin'izany. Olona nakatoa ny tenin'Andriamanitra, ary noho ny fanahy masina izay tao aminy dia nihevitra ny mahasoa antsika izy, nihevitra ny famonjena antsika izy, mihevitra ny hanome fiainana ho antsika izy. Fa azontsika mandray hafatra ihany koa zany ry havana hoe mpitondra, fa isika dia mpitondra ny fiainantsika, mpitondra ny fiainantsika isika. Ko manahoana ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny fomba mba hitondrantsika ny fiainantsika, manao ahoana ny fototra ny avintsika. Tsy nde hiresaka isika hoe olona manahoana ny avinao, fa ilay fototra ao anatinao mihitsy no manahoana. Fa azontsika mandray lesona ihany koa zany hoe marina ve ilay mpitondra, mari-pototra ve ilay mpitondra hitokitsika hoe hamonjy atsika. Jesosy Kristy ve ny tena hitokitsika. Fa misy olona ry havana manana mitoky amin'ny zavatra izay tsy mari-pototra. Efa fantatra hoe vato io dia mbola hivavahana. Efa fantatra hoe hazo io, ny fototra ilay hazo tsy hita hoe aiza fa eo ihany ny fototra ilay hazo dia eo ihany ny fakany, dia mbola hivavahana ihany. Fa isika ry havana, ny mpamonjy atsika, ilay fahataterahan'ny fikasan'Andriamanitra ao atsika dia mari-pototra Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay mpamonjy atsika dia mandiny teny isika eo anatrehan'izany. Tafahombinaina amin'ny Jesosy Kristy ilay mari-pototra ve isika, ilay tonga ho fahataterahan'ny fikasan'Andriamanitra amin'ny famonjena atsika. Dia mandiny tena koa isika hoe efa mba nandray izany Jesosy Kristy izany ho tompo ny finoantsika ve isika. Sa fantatsika fotsiny hoe Jesosy Kristy izy ilay taranaka Davida ho fahataterahan'ny fikasan'Andriamanitra ho famonjenahy, fa zaho tsy mila vonjena ka tsy mandray azy fa ny zava-dehibe ry havana tafahombona amin'izany Jesosy Kristy mari-pototra izany ve isika. Tafahombona nandray an'izany Jesosy Kristy izay tena famonjena ho antsika izany ve isika. Dia mandiny tena mandrakariva isan'andro isika eo anatrehan'izany, ary dia mitaona antsika ny tenin'Andriamanitra mba hiaina sy tena iombinaina amin'izany Jesosy Kristy ilay mari-pototra tompony finoantsika izany. Fa mandiny tena koa isika ry havana hoe manao ahoana ny anjara toeran'ny trano fiangonana eo amin'ny fiainantsika raha mandray ho modely an Jesosy Kristy isika. Mba mahafinaritra antsika ve makany anatin'izany tranon'Andriamanitra izany,
sa hoe adidy tsy maintsy atao, sa hoe tena fifaliana ho antsika izany mandeha na anatin'ny tranon'Andriamanitra izany. Fadinio ihany koa ny fiainantsika ry havana hoe manahoana isika eo amin'ny fiarahamonina misy atsika, hitantaratra eo amin'ny fiainantsika ve ilay Jesosy Kristy izay efa nanolo tena nomen'Andriamanitra ho famonjenantsika hoe hitantaratra eo amin'ny fiainana misy atsika ve, eo amin'ny fiarahamonina misy atsika ve ilay fahazavan'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika. Dia mitaona antsika ny tenin'Andriamanitra andiny teny eo anatrehan'izany. Fa amin'izao sisa izao dia mitaona antsika izy hoe misehoy ianao ho fianarana ny fiainanao. Asehoy eo amin'ny olona hoe zany ary izaho rehefa manana an'i Jesosy Kristy ao anatiko. Rehefa ao anatiko Jesosy Kristy dia izao ny fiainako, ho fianaran'ny hafa. Asehoy eo amin'ny fiarahamonina misy atsika ny ho fianarana ny fiainantsika. Miorena tsara ao amin'i Jesosy Kristy no ny herin'ny fanahy masina izay mitondra ny fiainanao. Faharoa manaraka ry havana dia izao. Jesosy Kristy tompo mpamonjy fahatanteran'ny fikasan'Andriamanitra izay nomeny ho antsika dia matahotra an'Andriamanitra. Hitantsika ao anatin'ilay teny novakiana teo izany, matahotra an'Andriamanitra. Fa andraisantsika lesona lehibe sahady koa izany. Raha natahotra an'Andriamanitra Jesosy Kristy, izao sianao hoe matahotra an'Andriamanitra. Sa isika tsy matahotra an'Andriamanitra, dia efa mandiny tena sahady isika ao anatin'izany rehetra izany. Fa raha vakitsika izao ny andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahadimy, dia hitantsika fa miavaka tokoa ilay Mesia. Mifamati-piainana amin'Andriamanitra izy, ary manana ny fanahin'Andriamanitra, mitondra sy manapaka ny fiainany. Ilay fanahin'Andriamanitra, manaiky an'Andriamanitra izy, manaiky ho tarihin'Andriamanitra izy, manaiky ho tarihin'ny fanahin'Andriamanitra izy. Ary izany no ahitantsika fa miavaka ny fiainan'ilay Mesia izay fahatanterahany fikasan'Andriamanitra ho antsika io. Ary hitantsika eto fa ny fahamarinana hatrany no mameno ny fiainan'ny manontolo. Ny fahamarinana no mameno ny fiainan'ny manontolo. Ny andininy fahadimy dia tena milaza hoe ny fahamarinana no fisikinany, ary ny fanahy mahatoky no fehikibony. Izany hoe ny fahamarinana no mameno ny fiainan'ny manontolo, ary zany no mampiavaka azy. Ary zany rehetra zany dia noho ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny izay mameno ny fiainany, ary fanahy ny fahatahorana an'Andriamanitra ao anatiny. Ary miavaka ho isika ry havana ity Mesia izay fahatanterahany fikasan'Andriamanitra ity. Ary rehefa mamaky io tenin'Andriamanitra izay novakiana teo isika dia hoe tsy misy fitsarana miangatra eo amin'ny fiainany, tsy misy fitondrana mitongilana. Izany hoe mametraka ny fahamarinana ho zava-dehibe. Zany ilay fahatanterahany fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia Jesosy Kristy ilay feno fahamarinana, Jesosy Kristy ilay miavaka. Ary zany indrindra ry havana no ahitana fa olona miavaka ny olona manana an'i Jesosy Kristy. Satria rehefa Jesosy Kristy ny ao anatiny dia inona no fiainany? Ny fiainan'i Jesosy Kristy, ny toetran'i Jesosy Kristy ny ao anatiny. Ary ny olona manana, manaiky ho tarihin'ny fanahy masina ihany koa, dia olona miavaka eo amin'ny andraikitra rehetra izay raisiny. Miavaka satria ny fanahy masina no mitarika azy amin'izany rehetra izany. Ny herin'ny fanahy masina no mampijoro ho marina, fa raha ny herin'ny fisainana sy ny herin'ny fieritreretantsika fotsiny hoe hijoro amin'ny fahamarinana isika, dia inona zava-miseho? Tsy maefa na inona isika. Fa ny fanahy masina mihitsy no mitarika antsika mba hanao izany marina izany. Ka aoka isika ry havana hiety meteza ho toan'i Jesosy Kristy, manaiky ho tarihin'ny fanahy masina, matahotra an'Andriamanitra, satria isika dia efa nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy hitarika antsika eo amin'ny fiainantsika, dia mila manaiky ho tarihin'ny fanahy masina. Fa izany ihany mahatonga antsika hijoro amin'ny fahamarinana, mahatonga antsika havita hatanteraka ny andraikitra izay apetraka Andriamanitra amintsika. Ary izany koa no mahatonga antsika ho vonona ny anaja sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, manao ahoana ianao eo amin'izay andraikitra ny fidianana anao? Manao ahoana isika? Mandiny tena isika eo anatrehan'izany.
manao ahoana isika eo amin'ny andraikitra izay nanendrenantsika na nametrahana antsika eo amin'ny tontolon'ny asa, eo amin'ny fiarahamonina izay misy atsika, hitantaratra eo amin'ny fiainantsika avy eo hoe manaiky ho tarihan'ny fanahy masina isika. Hitantaratra eo amin'ny fiainantsika avy eo hoe mandeha amin'ny fahamarinana isika. Dia mandiny tena mandrakariva isika eo anatrehan'izany. Fa raha sanatria tsy izany no nataontsika dia tsy manameloka antsika ny Tompo, fa miantso antsika izy hiverina, hifona, hiverina amin'ilay fitiavana voalohany, hifona aminy, angata-pamelana aminy fa vonona izy ny amela ny elontsika. Satria izy dia fitiavana, izy dia mpamindra fo, mamela eloka isan'andro isan'andro, na toy inona tsy fahataterahantsika. Fa miantso kosa izy hoe mandeha ihana, maneke ho tarihiny fanahy masina ka amin'izao sisa izao mandeha ihana amin'ny fahamarinana. Fahatelo farany dia izao. Jesosy Kristy Tompo mpamonjy ilay fahataterahan'ny fikasan'Andriamanitra dia mametraka fiadanana. Mametraka fiadanana. Rehefa tarihiny fanan'Andriamanitra dia miaina amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Izany ilay fiainan'i Jesosy Kristy araka ny tenentsika teo, nanaiky ho tarihan'ny fanahy masina izy, natahotra an'Andriamanitra izy. Izany ilay fiainan'i Jesosy Kristy. Ary rehefa avy eo dia manjaka amin'inona? Amin'ny fahamarinana. Manao ny fahamarinana ary dia mifandray amin'Andriamanitra ary dia tena miova tanteraka ny tontolon'ny fiarahamonina izay misy azy. Inona ilay fiovana? Tonga misy inona? Misy fiadanana. Rehefa tanteraka zany ireo zavatra anambara teo hoe manaiky ho tarihin'ny fanahy masina, mandeha amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, maninona koa izy teo? Mifandray amin'Andriamanitra, dia misy fiadanana eo amin'ny fiarahamonina izay misy an'izany olona manaiky izany zavatra rehetra izany. Feno fiadanana. Ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra dia fiadanana tsy mandalona miserana, fa fiadanana mitoetra mandrakariva. Dia miseho amin'ny alalan'ny fihavanana izany, miseho amin'ny alalan'ny firindrany fifandraisana eo amin'ny samy olombelona, eo anivon'ny ankohonana, eo anivon'ny fiarahamonina, miseho amin'ny alalan'izany izany fiadanana omen'Andriamanitra izany, izany fiadanana izay aseho izany araka ny hitantsika eo amin'ny 9:9 ka hatramin'ny 7. Hoy ny 9:7 hoe ary tsy handratra na hanimba eran'ny tendrombohitro masina izy, fa ny tany ho eniky ny fahalalana an' Jehova tahaka ny anaronan'ny rano ny fanamban'ny ranomasina. Rehefa mijery isika hoe efa eny ambony ranomasina eny, hita ve ny foan'ny ranomasina? Ny eny amin'ny sisisiny ny hita, fa ny any ampovoany be any tsy hita. Dia tahaka izany ny fahalalana an'Andriamanitra eo amin'ny fiarahamonina misy atsika rehefa manaiky ho tarihin'ny fanahy masina isika. Tahaka izany ny fiadanana misy eo amin'ny fiarahamonina misy atsika rehefa manaiky handeha amin'ny fahamarinana isika, satria Jesosy Kristy no Tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainantsika. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, miova tanteraka ny tontolon'ny fiarahamonina misy atsika rehefa manaiky ho tapahany Jesosy Kristy ny fiainantsika, rehefa manaiky ho tarihin'ny fanahy masina ny fiainantsika, dia hitantsika fa misy fiadanana eo amin'ny fiarahamonina izay misy atsika. Ary hitantsika fa misy fahalalana an'Andriamanitra eo amin'ny fiarahamonina misy atsika, satria na dia tsy miteny azy isika dia hoy ny fiarahamonina hoe ny manaraka an'izany Andriamanitra izay hivavahana izany izay efa mahafinaritra ny fiainana. Na hoy koa ny fiarahamonina hoe mba manahoana loatra lahy izao Andriamanitra hivavahana izao, fa to dia misy fifaliana ny fiainana, to dia misy fiadanana ny fiainana. Araka izany dia manana faniriana te alalan'Andriamanitra izy. Ka izany ry havana no mahatonga antsika hoe maneke ho tarihiny fanahy masina, maneke handeha amin'ny fahamarinana tahaka an' Jesosy Kristy, ilay fahataterahan'ny fikasan'Andriamanitra ho antsika. Rehefa tena manome toerana an'Andriamanitra isika eo amin'ny fiainantsika, dia tena ho hitantsika fa hisy ankony eo amin'ny ankohonana misy atsika izany. Hitantsika fa hisy ankony eo amin'ny fiarahabelona misy atsika izany rehetra izany. Koa miantso atsika ary ny Tompo ry havana fa miainga avy aminao, miainga avy aminao izay efa nandray ny fanahy masina izany. Meteza ho tarihin'ny fanahy masina mandrakariva amin'ny fiainanao, dia hiova ny fifandraisanao amin'ny manodidina ary tsarovy fa fiadanana no sitrak'Andriamanitra iainantsika fa tsy rotorotom-piainana.
tsaroa fa fiadanana sitrak'Andriamanitra iainantsika fa tsy tebiteby lava ka na toy inona fifamaofaon-javatra misy eo amin'ny fiarahamonina misy atsika vaovao ratsy eroa dia ny olona manaiky hotarian'ny fanahy masina feno fiadanana feno fifaliana ko maneke hotarian'ny fanahy masina maneke hotarian'i Jesosy Tompo eo amin'ny fiainantsika fa izy ny fikasan'Andriamanitra ho antsika izay tanterahiny tao amin'i Jesosy Kristy mpamonjy dia ny famonjenantsika sy ny fiainantsika amin'ny fiadanana ka Kristy Tompo mpamonjy fahatanterahany fikasan'Andriamanitra ho antsika te hanome fiadanana ho antsika te hitarika antsika ho amin'ny famonjena mandrakariva. Man'Andriamanitra ny voninahitra ho aminareo kosa ny fahasoavana ary ny fanahy masina hitarika antsika mandrakariva amin'ny fiainana manontolo. Amen. Hivavaka tsika ry havana. Tompo manoloana n'izany sitraponao zany dia matsiaro menatra sy mangahy ahy zahay satria ny fikasanao Andriamanitra amin'ny fiainanay ane dia ny hanome anay ny fiainana sy ny fiadanana. Nanoloranao an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anay ary ankalazana isan-taona zany kanefa dia tsy hainay nandray azy. Toa izay tianay atao ihany ny ataonay. Feno tahotra sy tebotebo ny fiainanay fa tsy fantatray fa efa natolotra anay ny mpamonjy. Ary izay nomenao ny fanahy masina dia izay ny te hitondra amin'ny fiainanay fa tsy mety tarihan'ny fanahy masina izahay. Fa ianao ilay Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminao dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Dia ianao ilay Jesosy Kristy ilay nomena anay ilay lalana sy fahamarinana eo amin'ny fiainanay. Dia indraindray toa tsy tsapanay izany fanatrehanao feno fiainanay izany. Toa tsy mety tarihanao zahay fa izay mety aminay ny ataonay. Izay mampetipety anay ny ataonay fa tsy izay mampety ianao Andriamanitra. Kanefa dia manana fikasana tsara mandrakariva ianao eo amin'ny fiainanay. Maro no zavatra mitambesatra eo amin'ny fiainanay indrindra amin'izao andro farany izao. Ety amin'izao tontolo izao ianao ny ahitana ireo fahoriana. Nefa matoka izahay efa naresy izao tontolo izao. Fa dia mitanondrika izahay. Verevitra izahay. Feno ranomaso ny fiainanay. Toa tsy tsaroanay ianao ilay nanatsotra ny tananao. Ilay hitantana anay. Ilay mampanantenanay isan'andro hoe asa matahotra. Izany toetra anay miariary eo anatrehanao Tompo. Mamondrafo aminay. Mamelany elokay. Ampianaro izahay. Fa ataonay ahoana tokoa moa faira tsisy mampianatra. Mba hanaiky ilay fanahy izay menao hitari-dalana anay. Ilay fanahy ny fahendrena omeo anay. Aizanay mijoro vavolombelona manoloana ny manodidina anay sy ny fiarahamonina aminay. Aizanay ihany koa mankatony teninao. Ka hanana an'ilay fanahy ny fahatahorana anao Andriamanitra izay amin'ny androm-piainanay manontolo. Dia ho lavitra ilay ratsy izay. Fa ny fikasana tsara anao Andriamanitra no tanteraka ny fiainanay. Dia mba ampitahinao izay Tompo ampitoera ao anatinay izany fanahy izany. Aizanay mankalaza ny anaranao masina, midera ny anaranao, satria Andriamanitra tsara loatra ianao, sady mpanao tsara, manana ny fikasana
amin'izay rehetrarehetra manaradianao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anononanay sy anaovanay izany vavaka izany. Amen. Anavao ny fanoloran-tena tsika ry havana amin'ny alalan'ny rakitra. Ataontsika ny hira fa 420 ao amin'ny firana fifoazana. Tsy hajanona ny hira raha tsy tapitra ny rakitra. Fa 70 amin'ny firana fifoazana fa mbola tsy vita ny rakitra. Bye.
Mipetraka ny fiangonana. Eny ary ry havana misy an'ireto fanamiana vaovao ireto izay hotokanana anio dia hiakatra avy hatrany aty anoloana izay voakasika ny amin'izany. Hoe ny soratra masina ary tokony anao izany indrindra isika satria fatatsika ny andro ankehitriny fa andro tokony foazanareo amin'ny fatoriana fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny voandro nontsika fa efa lasa ny alina efa mbiakaiky kokoa ny andro oka itsika ny asan'ny maizina ka hitafitsika ny fiadiny mazava oka isika tondra tena tsara tokony amin'ny andro tsy amin'ny falalaovan'ny ratsy na amin'ny faminamoana tsy amin'ny fijangijanganana fijejoejona tsy amin'ny fifandirana tsy amin'ny fialonana fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miany amin'ny ofo ampitanteraka ny filamy. Amen. Todika ty amin'ny alitara masina ianareo. Ny fanamiana dia mariky ny fiombonana, mariky ny fahamasinana, mariky ny fanajana fitsipika koa dia ankehitriny hitokana izany isika. Misaonanao izay tompony amin'ny fahasoavanao, atokanao izay fanamiana zao ho amin'ny troazefo, anaterahana ny fanompoana amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny talenta, iainany amin'ny mahazanaky ny fifoazana azy, ka masino zany tompo mba hanaovana ny asanao. Amasino ny vatana saina fanahy, mba ho fanatitra velona masina sitraka ao Andriamanitra ka hiavao amin'ny fanavozana ny saina izy ireo. Ka tanterao amin'izy ireo ny tsodranonao ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana ny fanamasina ho amin'ireo manakariva ka saina ray sy vava ray, ny ara-mankalazan'Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Todika ny amin'ny fiangonana nareo amonjy toerana izy ireo dia hiakatra ny solotena ny biraon'ny fifoazana no teny fisaorana fohy momba an'izany fanamiana izany. Retsika mitehaka izy ireo amonjy toerana. Za matatra nareo fa mbola ny talenta izy ireo fa rehefa vaovao zany fa mbola tsy hira aloha, misy ny teny hoe fa nga tsy hira, mbola tsy hira aloha zao. Dia mbola mamerina ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny troazefa na koa amin'ny fanalavana azy feo amin'ny fifoazana ho an'ny folo alin-dahy ao anatin'ny sampana fifoazana izy ireo zanaka fifoazana. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nisy ny mpanompony izay nanolotra izao teny izao izay isaorantsika an'Andriamanitra lehibe, satria raha ao anatin'ny fandarana troatehan'ny sampana fifoazana dia mbola amin'ny taona ho avy ny fanjairana tenio an'izao sampana fifoazana izao. Nefa noho izany fitiavan'Andriamanitra antsika zany amin'ny Andriamanitra lehibe anazy dia nisy ny mpanompony nahafoy nanolotra izao lamba izao. Isaorana ny birao-piangonana ny ray aman-dreny mpitandrina nanaiky no amin'ny fandaminana ho fanokanana izao akanjo izao na tsy tao anatin'ny fotoana aza. Hitantsika amin'izao reo sampanareo le troazefa teo ohatrany vitsivitsy izy ohatrany tsisy lehilahy mihitsy fa anankiray ihany ny lehilahy, ka miantso antsika zanaky ny fifoazana rehetra mba
anamafy anampy anazy ireo amin'ny fankalazana an'Andriamanitra. Ho fanampiny dia amin'ny asabotsy amin'ny herin'ny androany 7 Desambra dia isy ny fotoana ohatr'izao eto amin'ny fiangonana, izany hoe fifamelan-keloka izy io sy fifanasa-tongotra araky ny nataon'i Kristy tamintsika. Dia misaotra indrindra tompo. Iroa savatrany amin'ny fankalazana zany isika Noely Kristy tompo mpamonjy dia apetraka amin'ny tompona andraikitra ny fanohizana ny amin'izany. Zaifa dia faly manolotra anareo ny fiderana amin'izao herinandro sambatra izao. Kristy tompo mpamonjy fahatanterahany fikasan'Andriamanitra ny loha hevitra iarahantsika, isy hira ataona eto, isy fampandihizana ataona eto, dia isy tantara fo ihany koa ataona eto. Dia mbola anaty fikirakirana. Le sambasamba no hira ataontsika voalohany dia avetsika miditra amin'ny hira manaraka. Samba 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 Zanahary yo, samba samba Zanahary, samba 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 Zanahary, tambi dinapidina nawe samba 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 Zanahary yo, samba samba Zanahary, samba samba Zanahary, tambi dinapidina nawe ni zanakau panuta.
arabainy. Arabaina velunaina natrachizao aniwisao fasuavan tsy vidina nomeny tompoanao. Misy zavatsoa Messias,
makomany reto izay hanao ny tantaran-tsehatra dia misy hira milamindamina iray atolotra anareo. dia tantara mitondra ny lohateny hoe fiainam-piangonana. Ilay tantara fiainam-piangonana dia tantara hitantsika atao am-piangonana ihany ilay izy fa mody tsy tenitenenina fotsiny. Dia ho avoakanay eto izy amin'ny alalan'ny fihetsika
fa tsy misy miteny a fa fihetsika no aseho andreo ankizy ireo ka dikan'izany zany dia ny maso a no ilaina ahiratra tsara ary ny saina ihany koa no mamantatra izay fihetsika ataon'izy ireo tsirairay avy afaka mandroso avy hatrany a ny manao tantara dia mandray toerana dia ao anatin'izany tantara izany misy ilay tenin'Andriamanitra hoe raha mivory ny zanak'Andriamanitra dia eo koa Satana dia ahitan'izay tsika eto androany hoe ahoana moa zany Satana miditra amin'ny fivorian'ny zanak'Andriamanitra izany ho hitantsika eto izany androany hoe sendra mba ianao sendra mba izao ilay voakitikitiko Satana ka manao ny zavatra tsy tokony atao any am-piangonana dia aoka ny tantara rehetra izay ho jerentsika eto a mba ho raisintsika ho anatra ho antsika ka tsy ho ataontsika tsony a rehefa miangona aty am-piangonana vonona ve ny mpanao tantara afaka atomboka ny tantara raha vonona ary
Manandriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Izay ilay fianam-piangonana ry havana. Mino fa nisy ny raisintsika tao anatin'izay ao ny matory rehefa mihainotory teny, ao ny mihinana gote. Tsy ny ankizy kely ilay teo fa olon-dehibe mihitsy. Ao ihany koa ireo be tabataba mikitikitika telefônina, manao selfie aty am-piangonana dia manao Facebook. Dia samy isika ry havana. Ao ihany koa izay voakitika dia voakana ka ny tokotany fokasikara. Mbola maro be tena mbola maro be, fa ireny no sombony afaka natolotray teto androany. Ny hira manaraka tolotray dia fiainam-piangonana no lohateniny. Izany hira izany dia misy anarana maromaro mety ho voatonony dia lanatsiny aty am-boalohany re tompoko raha sendra voatonina ao anatin'izany ny anarantsika. Asitsika fanentanana kely ary. Izao zany le izy alamako dia sady miteny anareo no mitehaka. Dia nitenenina hoe tia ahy Jesosy, tia anao Jesosy, tia antsika Jesosy. Alamako. Tia Jesosy. Alamako. Tia Jesosy. Alamako. Tia anao Jesosy. Diso. Tia ahy Jesosy voalohany dia tia anao Jesosy faharoa dia tia antsika Jesosy fahatelo. Tsy manao titena. Alamako. Tia Jesosy. Alamako. Tia anao Jesosy. Alamako. Tia antsika Jesosy. Vonina. Alefaso ary rehefa vonina.
fonctionner na isôfer na nianzener zira dokotera azavela varina fiainana tany zay tsy misaina fa tsy mivolany tonga mifaramvolana indro fa tonga ny olana nanao contrat kokotsôna mivolany lasany cyclôna kafe siramamy fidimbary sy ny baraky sy ny sisa tsy voatanisa sy fidianana akanjonakizy sy fidianana akanjonakizy fa indro kirisy tena kirisy mangony fotsiny trosatô ka sa tena mamandrika ny vahoaka ny ankotina soaza mody efa lafiny atramiko so 500 no atamatamatre amelo mambady amanjanaka 500 no atamatamatre amelo mambady amanjanaka tena begonana ny resaka kasamia mipetraka okiainy tsara zay manasika eto za misy miresaka telo amby ronjato taona zao no nitorina filazantsara fa maro amin'ny ao an-tanànako za mbola tsy malary every kely anery paster fa ny tena loza mahoneny fa ny tanoratsika de lasany satanika fa maro amin'ny ao an-tanànao ane no tsy malala ny famonjena adidinay andraikitrao kondela zao sy tantarao ny famonjeny kristy io sy ny atsarany zay natsatsika ampidiro amin'ny fiangonana ny mambrany ankonana okanaka ny kristy olipiandro sy ny mpiomana toroy ny filazantsara ny olona tsy malala io ampitany tranonao io tokony amendabilioa ampidiro Jean Marie fa malalaka ny galeria maenoza pastora na mampianatra ny finona ampianaro ny ngiaradeze fa azavela ivezivezy ao ampiangonana ampianaro kory madalena fa azavela imemena alefasy ny ankizy kely mba hiaino ny toritenya azalozana mifanditra promity madiditra aokizika iray saina fa samy vidindrany jesosy rery sombinaina ny lalana tsara izolana de lalana tokenana hoanin'andriamanitra asarotre sikizobe nasena solafakalatsaka anaty afobe ny vavaka nan'andriamanitra de io mivavady irana hoan'andanitra asarotre sikizobe maiza mamitra mifesa lalanare fantena lozareriana marisana tsy misotrazy tratrasy voady akizankory jambabe resaka ny filazandrara beberenao ny evarista efa lahady loalisitra fa rehefa sabotsy ariva milokariko miliva Verena, kula dinyana, kaite sosi tupunao, tununa, anai mitanana, aduluriati, nawani visa, kausamba jayana, ewanila. eto amin'ity irairay ity a manentananareo zay hitsangana
misy fihetsika ataonay ety anoloana dia arahanareo. Manasantsika rehetra hitsangana tompoko.
mankasitraka antsika rehetra niarany dera niaraka taminay an'Andriamanitra ny voninahitra manasa ny ray aman-dray mpitandrina hanolotra ny tsodrano. Makomana le ray aman-dray mpitandrina andao toy izy antsika le lamako teo dia ny averino lamako ihany lamako dia Jesosy lamako dianao Jesosy lamako diantsika Jesosy avereno dia dianao dia diantsika tsy zany diso zany alamako le izy dia avereno dia ny alamako ihany ny averina fa tsy hoe mamorona zavatra hafa zany hoe rehefa hoe avereno zany dia tia Jesosy ihany ao lamako dia Jesosy lamako dianao Jesosy lamako diantsika Jesosy lamako dia Jesosy avereno efa hoe tsy zany tia ihany dia tianao ihany dia tiantsika ihany alamako 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 avereno avereno atambaro tia dia tianao dia tiantsika Jesosy atambaro tia dia tianao dia tiantsika Jesosy akatroy Jesosy akatroy Jesosy tehaka mampibe sika ry havana fisaorana an'Andriamanitra sy fisaorantsika reto zanatsika ireto dia amin'ny fifaliana no isaorantsika an'Andriamanitra na totosa izao anjarany izao ny sampana fifoazana dia fifaliana ny antsika andeha tehaka faraparana isika fandaram-potoana manaraka rehefa avy eo ny sampana Dorcas no miaraka amintsika eto dia raha-pitso ny sampana tanora kristianina dia ny tanàna antsika rehetra ny amin'izany rehetra izany dia hitsangana isika marana ny fotoana ivavaka isika. Andriamanitra soranay no ny fitiavanao sy ny famindraponao na efa ny anjarany ireto sampana fifoazana ny voninahitra dia atolotra ho anao Andriamanitra irery ihany fa ny fifaliana tena izy avy aminao ny fifaliana ataonao anatin'ny fonay ary ianao ombanay mandrakariva Andriamanitra amin'izay rehetra ataonay dia mitarianay mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahy masina azonay mijoro vavolombelonao isan'andro isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy amen. Sotrany sapana safifitsika miaraka mirantsana feon'ny fifoazana eto amin'ny folo alindazany tehaka be ho an'Andriamanitra isika. Dia mbola mitohy ny fotoanantsika miaraka amin'ny sampana Dorcas rehefa avy eo miato kelitsika dia miverina eo iomanan'ny Dorcas dia sitsika tehaka dinany zareo sady tokony mbola sina hira anankiray miara-miredona. Azafady misy fandaminana kely rehefa mivoakatsika misy vatomamy avy amin'ny sampana fifoazana ho antsika nanatrika ny fety eo aorian'ny varavarana aoriana ary zany izy no zaraina satra to
Fiana kely le izy a dia atolotra ny tsodrano a dia mitohy indray tanteraka amintsika ny tsodranomasina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana eny amin'ny fanahy masina hitantanareo n'aiza n'aiza alianareo. Ho tahina raha miditra, ho tahina raha mivoaka ny tokantranonareo. Amen. Dao a. Miodina dia mivoaka very ary. Misy fiara lehibe mendranao zay, misy toerana lehibe ary voasa mandofore azo antoka ny mpamily dahorana ivilivily tena tsara sy mahafinaritra hitondranao zay ho any an-danitra.